Tsy mikirakira razana, manao autopsie ohatra ny mpiasana morgue etsy amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenaval. Izany dia noho ny famoahan'ny fitsarana didy fanadihadiana mahakasika ireo mpiasa ao amin'ity sambatra iray ity. Nahaton'ny fitsarana aloha noho izany ny fanaovana médecine légale ao amin'ny HIRA. Araka ny fanazavana noentin'ny lehibe an'ity toeram-pitsaboana ity, ny professeur Oliva Rakoto Alsan-Heme dia afaka mandray razana avy any ivelany ihany ny morgue ao amin'ny HIRA, saingy tsy afaka mikirakira izany ireo mpiasa. Nanamafy ity tompon'andraikitra ity fa raha manao izany ireto farany dia tsy maintsy misy taratasy na réquisition avy any amin'ny fitsarana maniraka azy ireo. Tsy misy atahorana ny vokabary any amin'ny faritra loatra amin'ity taona ity. Io no nambaran'ny sekretera général ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny Jona, Tila Andrianarina androany tetsy Analakely. Tanimbary 30 ka hatramin'ny 40 hektara tokoa mantsy ny difitry ny rano tany amin'ity faritra ity noho ny oran'ny kiza tamin'ny 13 Janoary lasa teo. Raha ny fanazavany dia toerana tsy mbola voavoly ny ankamaroan'ny faritra dibo-drano tamin'ireny fotoana ireny. Ka noho izany dia tsy hisy fiantraikany loatra eo amin'ny vokabary izany. Nahazo fahafahana vonjimaiky ny Rado Rafalomanana tao aorian'ny fiakaran'ny teny amin'ny fampanohavana ambaratonga voalohany tetsy Anosy ny talata 12 Febroary. Marihana fa famotorana savaranandro ihany izao natrehan'ny ONG fanano maha olona izao.